Tsapatsapan zany zone de classe. Za mino fa misy ary tena betsaka. Tena tanjy atratraranao trany amin'ny boky amin'ny soutenance-ny mihitsy. Raha mo savia voaroako tsara manino anjaroasinao. Sahirahagny mihitsy le mpianatra zany rehefa tsy manaiky. Tratran'le fakivina le zanako dia tsy namy fianarana intsony. Ty hono tsoa ty vehivavy ty fa te hiresaka aminao Ramose avec intimité. Miura sy Sandra. Solon'anarana nomena ireto tovovavy kely ireto izay 14 sy 13 taona avy izy roavavy. Ny zavatra iraisany samy nanapa-kevitra izy roavavy ny tsy hanohy hianatra intsony. Tsy ny fahafahan'ireo ray aman-dreny no sakana fa resaka mamoafady nataon'ny mpanabe teo anivon'ny kolejy teto Toliara izay nanarana izy roavavy 4 taona lasa izay. Ny amiko zany tsapatsapan'ny mesenay. Ka zao tsy mahay raha. Andesiko aminay any. Tsapatsapan zany nonoko zone de classe satria farava iaby zahay mpianatsy. Dia ny tsapatsapan. Dia iny nanao exercice zahay. Ka tsy haiko amin'izay exercice iny dia ao sy ny fataoko ambony osa ny exercice-nao, ataoko ambony ny examen-nao. So mpiaraky-tsika. Masoko zao tsy mahay, tsy afaka an'izay. Tsy nitantarako njany zoko, dadako njany tsy nitantarako azy. Mihitsy no tapa-kevitra hoe tsy hianatra satria zao sanandro atany an'izay avao. Misy foto amin'izay fitakeriko lazy, tsy nananjala mamako io. Dia mivola amin'izay hoe izay tsy nanako lazy osa hoe molitsy amin'ny examen. Dia mivola tao mamako amin'izay dia mivola mamako hoe danao hoe miara amin'ny directeur hoe mbo tsy manao fa lafa faravola alohako. Dia nandeha zao ny raha. Dia mivola amin'izay hoe laha momba anao sany tsy manino dia tsy mandoha fa misy condition sany. Dia ino so condition? Tsy kosa ny hiaraky. Dia tsy manino sany zay tsy mandohako lazy sany jusque faratao sany. Hoe ataontsika tsy hay mamanao sany fa reglevantsika avao. Zao tsy mahefa. Dia mihiliana amin'izay varavara iny. Ka io sany tsy angangako. Zao koa so tsy mahefa. Raha tsy mo sany hoe voaroako tsara manino anjaroasinao zao fa zao soko tsy hianatsy fa tsy araka aminao. Nandritra ny fotoana nanangonana ity vaovao ity dia tsy mbola niova hevitra izy roavavy. Tsy mihevitra niverina an-dakilasy na i Miura na i Sandra. Nanana faniriana ny ho lasa mpisolovava sy mpitsabo anefa ireto tovovavy kely ireto mialohan'izao trangana azo azy zao. Nilaza ho tsy nahafantatra izao tranga izao velively ny tany paritry ny fanabeazam-pirenena na ny draine tsy mondrefana. Tsy nisy raha teo ny fitarainana voarainy na avy amin'ny talian'ireo CEG na avy amin'ireo ray aman-drenin'ireto tovovavy ireto. Kolikoly ara-pananahana no amaritana ny tranga toy ireny. Ny atao hoe kolikoly ara-pananahana dia fampiasana ny fahefanananana ikatsahana firaisana ranofo. Ny volana novambra 2024 dia nanao fanadihadiana momba ny tranga kolikoly ara-pananahana ny Transparency International Initiative Madagascar. Faritra telo no nanaovana izany, dia ny faritra Analamanga, faritra Diana ary ny faritra Antsinanana, ka nahafana namoaka ireto tarehimarika momba ny kolikoly ara-pananahana ireto. Tamin'ireo 7 sy 10 nanaovana ny fanadihadiana dia fantatra fa olona iray amin'ny telo, izany hoe 9 no niaiky fa efa niara-ny kolikoly ara-pananahana, na ihany koa vavolombelona izany teo anivon'ireo sekoly ambaratonga fototra, ireo kolejy, ireo lycée ary ireo université. Mbola ity fanadihadiana ity ihany koa no nampafantatra fa eny anivon'ny lycée sy ny université no tena feno ireo tranga ireo. Ny 2,700 nanaiky namaly ny fanontaniana no niaiky fa efa niara-n'ity kolikoly ara-pananahana ity, na vavolombelona izany tany amin'ny lycée, raha ny 13,700 teny amin'ny université. Ireo 2,700 kosa tany amin'ny kolejy ary ny 400 tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra. Mpianatra mahantra, fahasarotan'ny fiainana eny anivon'ny campus universitaire, fototra fitrasa tsy ampy sy tsy zarizary, ary indrindra ny tsy fahatombombana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ireo rehetra ireo no singa heverina fa mampiroborobo ny kolikoly ara-pananahana eny anivon'ireo université. Eto amin'ny université ny Manday Toliara izao dia tsy ampy ny trano fianarana.
trano fianarana iray monja no ifandimbiasan'ny mpianatra miomana ho amin'ny licence sy master ho an'ny sampana filozofia. Iray toraka izany ihany koa ny trano fianarana ho an'ny sampana frantsay. Amphi iray sy trano fianarana roa no ifandimbiasan'ireo mpianatra ao amin'ny géographie. Tsy manana trano fianarana ho azy manokana ny sampana tantara sy ny sosiolojia. Ny trano fonenana ho an'ireo mpianatra kosa dia tahaka izao. Vokany manaiky ny kolokolo azy ireo mpianatra. Tena antika miasarotra ka regny azy regny mame goûter misy avao malaky misy adapte na fatratriny tamana zay fitiava fa tsy misy fa tsy hoe mahazo noty hafa avao. Atao le test afaka mianatra fa am'le module eo amizay misy module anankiray zao tsy voafehinao dia le ramose fa mijerijery sy mpamanjamanja an-dakilasy ao dia rehefa tsy tratriny amin'ny noty iny ianao amin'ny noty dia tena ataony zay atratraranao ohatra any amin'ny boky amin'ny soutenance any mihitsiny dia tena tsy afaka le zaza eny amin'ny faky eny amin'ny faky daiksa eny zany tena maro anazy amin'ny gestion ao amin'ny malagasy amin'ny droit reo ao tena maro. Sasa mbola tsy tratran'le kay fa ny ankizy mitantara hoe misy mpampianatra zany rehefa mampianatra izy dia karazany hoe rehefa mipetraka ianao dia safoiny zany. Safosafoiny manko mety hoe mbola elaela fa le safoiny zany ianao dia tsy afaka miteny mihitsy ianao, tsy afaka hibedy anazy ianao satria izy mpampianatra anao dia ianao mpianatra. Ianao koa nefa rehefa ety amin'ny université tsy afaka mamaly mpampianatra zany fa tonga dia voaroka na hoe mety tsy afaka mihitsy ianao na tonga dia midobla ohatrohatr'izay. Dia le ankizy sarany zany lasa matahotra rehefa hianatra aminy dia tsy mahasahy mipetraka amin'ny sisin'le banc iny fa miditra anatiny foana dia lehilahy no maka sisiny. Maro ireo takalon'ity kolokolo ity ho an'ireo mpianatra. Eo ohatra ny fahafahana fanadinana, ny fahazahoana naoty ambony tsy araka ny fahaizan'ilay mpianatra, ny fahafantarana ireo lazadina mialoha. Ohatra zao notiny zao hoe kelikely zao tsy passevany 3e année. Tena hainao hoe tsy passe 3e année izy. Tampotampo koa misy miracle izy tonga dia anatin'ny listany admis. Efa hainao hoe olo zany tena tsisy raha poaky. Tsy mahazo avao ina io mahay manao akoza. Na tsy mipasy aza ka. Satria mety notiny iny zany tsy ampahazo moyenne azy dia tsy mipasy mihitsy. Rehefa hita izy mahay, izy koa tsy afaka manao déclaration amin'ny département. No matahotra iny avao koa iny. Tsisy proof. Fa idéveloppé tsy azo ampoly fa zay vita tsara dia fa any zay. Na i romaine 2 zany fa tsisy fanontaniako hoe inona 2A fa dia fa 2 gnaneo. Fa misy ve nefa ny ohatra hoe ka zany hoe namanareo an-dakilasy ao zany hitanareo fa olo tsy mahay raha nefa nahazo 18 na tena misy zao. Maro ireo tovavy no mitondra ny hazo fijaliana mihitsy mandritra ny taom-pianarana vokatry ny fanoherana ny chantage ataon'ireo mpampianatra. Misy mihitsy ireo mpampianatra no mampiasa ny fomba mamoetra ahazoany miray ara-nofo amin'ilay tovavy. Zanako zany mianatra eny amin'ny université Manday eto Tuléar. Tany amin'ny taona 2024 no seho ilay izy dia nanomana master izy. Zany efa vita efa nahazo licence izy dia nanomana master dia nanisy lehilahy anankiray encadreur dia gaga zay efa nanomboka tany amin'ny 2017 izy zany no nanomana ny master io dia tsy mety mihitsy tsy haiko inona ny olana fa tsy mety vita mihitsy zany fanarahana izy io encadreur io ohatrany hoe mila vanony be foana dia faran'ilay zanako zany mahay fa tia vita ilay master dia hoe gamba ozy izy neny mitady vola io raha io fa ahoana ka io dia miantso anahy izy hoe mila ampiresaka izay fa any amin'ny terrain neutre zany tsy dia fantatr'olona. Lasa izy laka misy maraina dia nandrasana tsy niverina nomboka amby 20 nomboka ny andro dia maty ny telefoniny dia efa nakay zary dia ny andro zay ny alina dia tsy tonga izy efa ty amin'ny tsy haiko amin'ny 20 atoandro ny pitson'iny velona tampoka ny telefony satria miezaka foana zany miantso dia hitany le appel manqué be dia be ngamba dia niantso amin'izay izy dia hoe alay voa fa tia mangily dia zany mangily finna nataonao any dia hoe fangahy ianao tsy niaraka tamin'ilay encadreur tsy fampiresaka tamin'ilay encadreur dia ahoana fampiresanareo dia alay vao ty fotsiny aho izy tonga tany moa fa mipetraka amin'ny toerana anankiray izy tsy any amin'ny hôtel fa mipetraka amin'ny toerana anankiray aiza ho izy ianao dia tia misy plage zay eo dia akaiky zay dia eo aho izy dia hitako teo izy dia mitomany izy fa misy inona
dia andao fotsoloto izy dia tsy niresaka mihitsy izy tamin'iny andro iny efa zoma io dia izay moa adventiste dia vavaka izany ny sabotsy dia io manandeha vavaka dia mbola tsy miresaka izy alohany andeha vavaka amin'izay eo amin'ny varotra Saint-Maraina eo dia avy midiranga eny izy aty dia nidiny ny chambre tantarainy amin'izay ilay zavatra nahazo anazy hoe zangy eo izy niabuse le encadreur tena hoe tena nisy action vitany dia ahoana ho le izy tantarao le izy hoe nanao apéro fotsiny avy tena izy nanao apéro iaraka aminy dia vita le apéro izy dia atrehony tadidiko menaceny aho izy hoe mampafantatra anao tsara eritreritra dénoncé anahy ianao nge tsy mineur akory déclareko mihitsy hoe fanarahana ny antsika senao fa zaho anefa nisy meilleur amine anankiray ny confieny an'le izy keo resahany tamina meilleur amine anankiray dia nilaza io meilleur amine hoe efa mpanao an'io le rangahy efa PDP zany tovavy vitany ohatr'izay tratran'le fakivina le zanako dia tsy nanao fianarana tsony tsy nitory ity fianakaviana ity ary ilay mpampianatra araka ny fantatra dia efa nodimandry tamin'ity taona ity 10 taona nampianarana tao amin'ny universitény Manday teto Toliara ny Dr Xavier Andriamanantena mialohany nahavoafidy azy ho filohany izany université izany efa naheno-kaza hoe misy mpampianatra amina établissement anankiray toriany mpianatra tany amin'ny bianco ngamba izy io na tribunal tsy fantatro tsara le précision fa nitoriany mpianatra zany le mpampianatra hoe tsy manome note ho noho izy raha tsy mandoa vola na manao resaka filana ranofo nisy zany ka zany fa naheno an'izany aho nisy tao université ny Toliara zany araka ny fahenoako azy dia nandalo fitsarana fa ny afarany no tsy fantatro inona ny afarany nisy ihany koa ka hitanay hoe misy mpampianatra vehivavy mankafy mpianatra lehilahy dia sahiragniny mihitsy le mpianatra zany rehefa tsy manengy hiaraka aminy président ve na efa président na tamin'ny président mbola mpampianatra efa nisy mpianatra koty tena efa nisy ohatra le zao le fisehony mampianatra anao zany dia rehefa mampianatra ravany fampianarana dia mandeha any amin'ny salle de secrétariat na salle amin'izay dia misy mpianatra lehilahy nanaraka indroa zao tratran'izay mpianatra lehilahy manaraka dia manome numéro téléphone hoe ity hono antsoa ity vehivavy ity fa te hiresaka aminao Ramsey avec intimité nandritra nefa taona nahafiloha azy anefa dia tsy mbola naharay fitarainana momba izany kolikoly aram-pananahany izany na ny avy amin'ny mpianatra na ny mpampianatra na avy amin'ny ray aman-dreny ny Dr Xavier Andriamanantena maha siantifika ny tenanay sarotra be ny miheno n'le tsaho arakaraka ny fanaovana fanadiadiana angamba no mety ahitana hoe marina ve zany sady diso zany maha président ny université ny tenanay ka raha ohatra misy mpampianatra manao an'izany dia tena hoe tsy henkenay mihitsiny zany na ny mpitandro ny filaminana na ny fitsarana ao Toliara dia milaza ho samy tsy naharay fitoriana momba ny trangana kolikoly ara-pananahana avokoa erisetra ranofo izay voalaza fa nataona mpampianatra izay nampanao koro matematika fizika tamina mpianatra tovovavy 12 taona andray 14 taona no voarain'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ao Toliara nandritra ny fotoana nanaovanay ny fanadiadiana bevoka moa io tovovavy io ary niakatra fampanoavana ny raharaha mialohana juge des enfants azy dia efa juge d'instruction ary substitut du procureur teo anivon'ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Toliara irakoto vao asina soa lanjana valina Maria aminy dia antony maro no tsy mampirisika ny olona hitorika ny kolikoly ara-pananahana za mino fa misy ary tena betsaka no misy an'izay eto Toliara fa le plainte no tsy tonga aty amin'ny fitsarana misy an'izay hoe ifikifika zay ataondry zareo dia manao karazana fahazoantsika azy zany ngamba ny atao hoe sorona dia mividy biby anankiray dia andatsahana raha iny biby iny ohatrany hoe mirasite an'le raha latsaka tamin'le olona na le zavatra tsy nety vita tamin'le olona no nitahotra an'le resaka hoe misy risque anao emprisonnement zany dia betsaka ny olona mandeha mipropose an'izay rehefa vao mahafantatra fotsiny hoe anao plainte ny partie anankiray dia mety izay avy tsy mampiakatra an'le
le plainte na any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme na aty amin'ny fitsarana. Fametrahana plainte no tokony ahafahana manao azy hoe manajanona an'le action sady tsy miatra amin'ny zanako tsony tsy miatra amin'ny ankizy hafa tsony nefany rahantsika malala koa ny zava-misy fa tsy mahatoky fitsarana sy polisy sy gendarme ny olona ary ny tena atahorana zareo indrindra rehefa miresaka any ambadika any ianao tsisy mahafantatra hoe mpitsara dia mahafantatra zay andeha ary hitory ka votsitra le olona dia inona ny efa rahanay rehefa avy eo. Tsy mbola misy aloha hatramin'izao ny lalàna izay mamaritra ny atao hoe kolikoly ara-pananahana eto Madagasikara. Soskevitra ny tokony hanavaozana ny lalàna 12 tsipika 20 tamin'ny 2 Jolay 20 momba ny kolikoly ary hanasosohana ny famaritana ny sazy mifandraika amin'ny kolikoly ara-pananahana ao anatin'io lalàna io. Sazy mifantoka amin'ny herisetra ara-pananahana araka ny voalaza ny 13 bis ao amin'ny lalàna 2 tsipika 20 tamin'ny 12 Oktobra 2000 izay manova sy manampy ny andinindininy sasany ao anatin'ny code pénal momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny andininy fahavalo ao amin'ny lalàna 7 tsipika 4 tamin'ny 13 Desambra 7 momba ny herisetra mifototra amin'ny lahy sy ny vavy na ny LVBG no misy hatreto. Anamafisana ny ady amitrangana kolikoly ara-pananahana sy amingorana izany eny amin'ny fanabeazana fototra, ny kolejy, ny lycée ary ny université dia namolavola ny antsoina hoe pacte d'intégrité corporelle dans l'éducation et l'enseignement supérieur na ny PISES ny Transparency International Initiative Madagascar ary manao haitaka mba hametrahana azy io fepetra miatra eraky ny toeram-pianarana rehetra amin'ny alalan'ny arrêté ministériel. Natokana ho an'ireo sekoly, CEG, lycée ary université eto Madagasikara moa izany PISES izany.